naotin'i no azo Madagasikara tamin'ilay fanombanana ny fahitana ny kolikoly na ny IPC taona 2024. Ny asa sy ny tranga nisy tamin'ny taona 2024 no notombanan'ny mpitsara ka nahazoana isa tsaratsara kokoa raha oharina tamin'ny naoty azo tamin'ny IPC 2024. Izay tsara ny asa natao tamin'ny taona 2024. Raha ny fampatsevana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara namoaka inaoty io andro ny alakamisy dia 420 no isa azo Madagasikara tamin'ny IPC 2024. Niakatra tahaka izany ihany koa ny laharana misy a Madagasikara ka tonga fa 770 amin'ny firenena 20 izy tao amin'ny IPC 2024. Raha tany amin'ny laharana fahavalo amin'ny 20 amin'ny 20 nisy azy tamin'ny IPC 2024. Anisan'ny nahazoana inaoty tsaratsara kokoa iny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika maneho ny fahavonona ny ady amin'ny kolikoly sy ametraka paikady mazava iadina amin'ny kolikoly ory zareo amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Fa azo heverina ho nahatonga inaoty ihany koa ny fisamborana sy fanenjenana ireo olona voarohoroy manao kolikoly sy ny fansaziana mihitsy ny olona mpanao kolikoly. Mbola lavitra nefa ny lalana tsy maintsy hodiavina hoy ihany Transparency International satria na Nihatsara zany naoty dia mbola mahavita tsara kokoa i Madagasikara. Tsena mora 447 miparitaka eto Antananarivo renivohitra no hamarotana ny vary tsinjo manomboka raha pitsoma raha ny farambarana nataon'ny filakevitra minisitra ho malalarby. Dimanjato ariary no hamarotana ny kilaon'izany vary izany ary tsy maintsy mitondra karine pokotany ny fianakaviana amin'ny vidin'ny vary. Ferana ho 5 kilao isan-kerinandro ihany nefa ny vary azo vidiana isam-pianakaviana raha ny voalazan'ny filakevitry ny minisitra. Amin'ny herinandro no azo ny anjara vary tsinjony ny avany amin'ny faritra. Mba hahafahan'ny rehetra misitraka ny vary tsinjo dia nalaza ho nandrefepetra isoroana ny mety ho fanodokidinana ny FITANTANANA. Mpamogady sy mpanjara voafidy manokana no nomena lalana hivatra ireo vary tsinjo ireo. Ilay vary 7 taona no tsenenany alahady teo tany Tomasina no tsinjaraina voalohany ary mbola izy vary 520 taona andrasana afaka 20 andro. Araka ny fanambaran'ny Federasiona malagasy ny basketball dia niantso mpilalao hafa Vaovao izy andrafitra ny ekipam-pirenena andray anjara amin'ny lalao miverina amin'ny FIFANINTSANANA amin'ny AFROBASKET 2024. Mpilalao telo avy any ivelany sy mpilalao 4 vita toerana no mpilalao Vaovao hanamfy ireo mpilalao 7 mbola voatazony. Amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 febroary no hanao ny lalao miverina amin'ny andian'ny faharoa amin'ny FIFANINTSANANA AFROBASKET 2024 i Madagasikara. Faharesina telo no azon'ny malagasy tamin'ny lalao mandroso ka tsy maintsy mahazo isam-bony sy tsara izy raha teo tafavoaka. I Madagasikara no mitana ny laharana farany ao amin'ny vondrona A. Ireo telo voalohany nefa no handray anjara amin'ny dingana famarana ny AFROBASKET.